io zany namanam-bolatina amina fantanjahana teny eto amintsika na amitaranjahina io na amitaranjahina dia tsy maintsy miseho lany hatrany izay atao hoe tsy fakazahoana eo amin'ny mpilalao sy ny mpitsara izay ary matetika dia miteraka savorovoro hatrany ao anaty tsy amin'ny baolina kitra rery fa mitaranja hafa dia ahitana taratra izay hoe ataoko hoe tsy fahazakana angany fanapahan-kevitry ny mpitsara kanefa na izany na tsy izany mety manana ny rariny ihany koa ireo mpilalao izay mahita satria ny zavatra hita eny ambony kianja dia raha ny rehetra manatrika fa tsisy zavatra hoe afenina ka rehefa mahatsapa ny mpilalao na ny pomba ireo ekipa anankiray fa misy ny zavatra hafahafa dia tsy maintsy miteraka izay savorovoro izay. Hitantsika moa zany toy ny raharaha fa dia mbola hitony fifanana araka ny mbara teo dia mbola misy ny herinandro telo holalaovina lalao telo holalaovina zany ho an'ity fifananana ity aloha mialoha ny hatrehana ny boule des as fa ho an'ny sokajy vétéran kosa indray ianao dia efa fantatra ary ireo hiatrika ny lalao famaranana. Ny ASVF no tafita voalohany amin'ny famaranana ho an'izay baolina kitra sokajy zokiny izay ho notanterahana teny amin'ny kianjan'ny Kariao ny lalao manasa-dalana voalohany ny omaly asabotsy maraina ka ny ASVF sy ny Cheminot Madarel no nikatroka tamin'izany resy moa ny Cheminot Madarel tamin'ny isa 4-0. Tafita amin'ny lalao famaranana ny ekipan'ny ASVF manao akanjo mavo amin'ny sary taoriny ny lalao manasa-dalana izay nitanterahana teny amin'ny kianjan'ny Kariao omaly asabotsy ho an'ny lalao baolina kitra sokajy zokiny. Resin'ny ASVF tamin'ny isa 4-2 ny Cheminot Madarel manao akanjo manga amin'ny sary teo amin'ny lalao manasa-dalana voalohany. Tamin'ny ankapobeny dia ny fandanja tsara ihany ny lalao ny rotota saingy teo amin'ny fizara-potoana voalohany ihany izay. Ny Cheminot no napiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra 7-10 tamin'ny alalan'ny Janot rehefa nahazo tolotra tsara avy any amin'ny Babali ray no ohatra ny isa teo izay mbola nitarika ny Cheminot. 10 minitra taorina anio dia voasahalan'ny ASVF ny isa teny amin'ny solaitra be mbola nitoy ihany ny fanafihan'ny ASVF ka izy ireo indray no nitarika tamin'ny isa 2-2. Tany amin'ny 10 minitra tsy ifarana ny fizara-potoana voalohany dia voasahalan'ny Cheminot indray ny isa 2-2 io isa ihany koa no nentin'ny rotota ny alasazatra. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nitaky ny avizanana ho an'ny Cheminot ka mora foana ho an'ny ASVF no napiditra ny baolina roa fanampiny ka nibatana izy ireo ny fandresena nahazony ny tapakila ho any amin'ny lalao famaranana. Tamin'ity lalao ity dia hita ho nanomana ary nanana fahavonona ny andresy ny ASVF rariny loatra raha nivoaka mpandresy izy ireo. Raha ny fanohatra tamin'izay kosa ny an'ny Cheminot Madarel tsy tao mihitsy ny fahavonona ara-tsaina ny andresy ary indrindra tao amin'ny fanomanana ara-batana izay tsy tao ihany koa nefa dia fantatra izao fa nanao manasa-dalana no hatrehany. Tapitra eo zany no an'ny Cheminot Madarel fa amin'ny taom-pilalaovana manaraka indray manarina ny lesoka.